Tompoklasy tompokivavy. Tafaraka indray isika atao anatin'ny fandarana olom-pirenena ao izay fandarana vokarina CENI eto amin'ny haino aman-jerim-pirenena. Ankatoko ny fifidianana loholona isika izao araka ny didim-panjakana fanaikanan'ny mpifidy nivoaka ny 9 septambra lasa teo. Zoma iraika 10 desambra. Io indray izany no datim-pifidianana manaraka iompana ny fandarana bebe kokoa atao anatin'ireo herinandro maromaro iarantsika. Andao ary manasanao atao anatin'ity fandarana androany ity ho resahana ireo tsara ho fantatra ankapobeny momba ny fifidianana loholona. Fifidianana loholona hoe inona izany? Nahoana no mifidy loholona? Iza avy ireo mpifidy? Rahoviana no mifidy sy ny sisa. Andao hoe nohontsika ny hevitry ny olom-pirenena ny amin'ny fahafantarana izy ireo izany. 11 décembre. Zay fahalalako azy. Mifidy loholona aloha zany dia ireo le mpifidy vaventy hozy izy tsika. Le maire sy ny ohatrohatran'izay. Io le gros électeur izy ny ihany. Zany hoe le olona voafidy efa voafidy zany no solotena vahoaka hifidy an'ireo olona ireo. Dia hoe amin'ny 11 décembre ny hoe ho atao. Totra 20 izy. Fifidianana tsy andraisan'ny daholo be anjara ny fifidianana loholona. Andao hoe ho azavaina bebe kokoa ny mikasika izay. Ny andininy fahavalopolo ao amin'ilay lalàna 520 sy 2 aotraotra fito momba ny antenimieran-doholona dia mitanisa moa hoe mpifidy vaventy amin'ny fifidianana izay ololona Madagasikara ny filohan'ny lehiben'ny faritany sy ny mpanolontsaina ny faritany, ny lehiben'ny faritra sy ny mpanolontsaina ny faritra, ny ben'ny tanàna sy ireo le mpanolontsaina ny tanàna. Nefa moa noho ny tsy mbola mahatafapetraka ireo olom-boafidy any amin'ny faritra sy ny faritany ireo ny didim-panjakana. Zay raisy ny filan-kevitra ny gouvernemanta zany dia mametraka mazava tsara fa ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna no andray anjara ny fifidianana amin'ny 11 ny volana desambra. Ho an'ny fifidianana loholon'ny Madagasikara, ny farim-pifidianana dia ny faritany. Zany hoe ireo le candidat zay hifaninana amin'ny fifidianana dia mirotsaka ho mpifaninana ao anatin'ny faritany ary ho tonga mpikambana ao amin'ny antenimieran-doholona. Zany hoe ny dikan'izay rehetrarehetra zay dia ho apetraky ny CENI eny anivon'ny faritany zany, ny sampana mpanisa vato na ny SRMV. Milohan'izay amin'ny fandraisana ny antotan-taratasy firotsahako fidiana dia eny amin'ny faritany ihany koa no andraisana ny antotan-taratasy firotsahako fidiana. Zay ametrahana moa zany ny OVEC na ny rafitra mpanamarina sy mpandrakitra an-tsoratra ny antotan-taratasy firotsahako fidiana. Ny alatsinainy lasa teo ny fametrahana ireo antotan-taratasy filatsahako fidiana eny anivon'ny OVEC ary ifarana ny alatsinainy 12 oktobra ho avy izao amin'ny 5 ora tolakandro. Amin'ny androm-pifidianana dia eny anivon'ny distrika no anatanterahana ireo latsabato. Eny anivon'ny distrika araka izany no ametrahana ireo biro-pifidianana. Eny no mifidy ireo mpifidy lehibe. Bileta tokana no ampiasaina. Toy izao ireo singa hita ao anatin'izany. Ny laharan'ny kandida ao anatin'ny bileta tokana, logo na sary famantarana ny antoko, ary ny fafana natokana ho an'ny safidy. Mankasitraka antsika rehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia manome fotoananao indray isaky ny talata sy alakamisy amin'ny ora toy izao eto amin'ny haino aman-jerim-pirenena hatrany. Tsy dio ihany koa ny pejy CENI anaranao tsy tapaka izay vaovao rehetra momba ny tontolon'ny fifidianana eto Madagasikara. Mandrapitafa indray ary